Faly miaravantsika rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao fotoan'izao a izay manaraka ny olonan-tsary mivantana. Atao anatin'ity olonan-tsary ity dia ifampiresaka izay sy papa, ametraka an'ireo fanontaniana rehetrarehetra izay mety hoe manitikitika ny sain'ny olona maro. Resadresaka ny mpianaka moa izy ity a, resaka tsotra ary mahitsy mivampana, mametraka an'ireo fanontaniana izay tena manitikitika ny sain'ny maro eo amin'ny ratsambatan'i Kristy, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'izay tontolo izay manitikitika sy mametraka ny ataontsika hoe tabou zany ho apetrakatsika eto amin'ity podcast moa zany izy ity papa sa ahoana ny antsointsika anazy? Podcast fiantsoana azy. Podcast anatin'ity podcast ity tena hoe tsotra izay sy papa ny fampiresaka dia anatin'izany aloha dia omeko ny papa ny fiteninana. Ya, faly miaravantsika tsirairay avy any tokantrano any amin'izao podcast somary atoandro zao ty Madagasikara. Inoko fa tena fahasoavana sy fitahiana lehibe avy amin'Andriamanitra ho antsika ny mahafantatra zava-miafina ao ambadiky ny teny manoloana indrindrindrindra ireo fanontaniana mety hoe manitikitika ny sainy tsirairay avy araka izay nolazainy Sharon teo avy hatrany angamba tonga dia hanombokontsika ao anatin'ny vavaka Sharon. Kary vavaka antsika. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitra manatona anao izay androany. Jesosy malalo atao anatin'ity fotoana izay rahanay papa androany ity Jesosy malala dia aoka ny fanahinao masina ny hitarika anay. Ianao Jesosy ny teny fa izay tarihan'ny fanahinao antsoina hoe zanakao Andriamanitra iray ka tario izay Jesosy aoka ny fanontaniana mipetraka dia fanontaniana avy amin'ny fanahy masina avokoa ary aoka ihany koa ny valiteny dia afaka ny amelombelona ny fanahiny tsirairay avy ahafahanay mandroso manaraka anao. Ankina fenao anao ty fotoana ity Jesosy malala, ankina aminao ty resadresaka izay hoentinay mpatsorana ity Jesosy malala. Aoka ianao no hitarika, aoka ianao no hitantana ary aoka ianao no hanome anay ny fahendrena avy aminao. Mankasitraka Jesosy malala amin'ny anaranao rehetra ny anaovanay izany vavaka izany. Amen dia amen. Ya, tonga dia atomboko amin'ny fanontaniana voaloha ty papa, tonga dia tsy miambarampitsika. Dia diavintsika atao amin'izay tena ao am-po izay maha-podcast azy mivelatra kokoa toy ny andavanandrom-piainana. Maro zany. Ok, fanontaniana voaloha dadantsika mantsy zao anatiny ataontsika hoe tontolon'ny fifadikan. Ya. Maro aminamako tena tonga dia mahitsy be zareo miteny hoe tsy ilaina ny fifadikanina, ohatrany hoe misy zavatra sakrifisy efa vitan'i Jesosy. Maro no miteny hoe ohatrany hoe tsy antony zany anaovana an'ilay fifadikanina dia eto zany no apetrako amin'ny papa ny fanontaniana hoe inona ny antony hifadiana hanina. Raha ny testamenta taloha zany dia tena fanao fifadikanina. Dia misy ny milaza hoe aty amin'ny testamenta vaovao efa vitan'i Jesosy daholo koa ny zavatra rehetra izany tsy tokony hisy antony hifadiana hanina. Fa za kosa te hanaitra ny fotsika sy ny saina mampanantsika fa Jesosy Kristy rehefa nandroaka devoly ka tsy nahatafaroko zany ny mpiainana eo matotoko 7 ohatra manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 120 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny teny mafy ny fanaratsy Jesosy dia mivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia jerentsika ny Sharon amin'ny 9 dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe nahoana zahay tsy nahatafavoaka azy, tsy nahavoaka an'ilay devoly zany. Aloha Jesosy taminy no fahakelezany fononareo ihany fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatrany voatsinampy iray azy ianareo ka hitery amin'io tendrombohitra io hoe mifindra ery dia hifindra izy ary tsisy tsy ho hainareo atao ampio hoe 120 kanefa iny karazana fanaratsy izy zany tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy fifadikanina. Hitantsika zany fa Jesosy eto tsy miteny afaka miteny Jesosy hoe iny karazana iny za ihany no mamoaka an'iny amin'ny anarako dia vita. Fa misy karazana fanaratsy tsy mivoaka fa mahafantatra ny olona tena hoe mifady ihany sy mivavaka. Noho izany eo amin'ny fiainana misy karazana prinsipa apetrak'Andriamanitra ahafahany fanahintsika ato anaty mahazo aina.
eo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra sy ny tontolo ara-panahy mihitsiny nisy mahafantatra ny fanahy zany zay horoahana hoe ty olony ty tena sady ampivavaka no mifady anina zay vao manaiky izy raha zany zavatra lazainy Jesosy zany. Ny anankiray faharoa ihany koa tiako fantatra tsika sanahy avy ihany koa ny hoe ao anaty vavaka sy fadikana dia endriky ny fampahoritena tsy mahatsiaro zay tokony hanomevahana ny nofo ao anatin'ny fifantohana mambavaka amin'Andriamanitra. Zava-poana zany ny fifadikan'ny olona anankiray raha ohatra ka hoe tsy fifantohana avy amin'Andriamanitra amam-bavaka no antony mahatonga azy tsy atsiaro sakafo. Fa toy ny hoe lasa régime izy hoe kory ampahitentsika dia fadianina fa zara raha mivavaka amin'Andriamanitra mba le motivation mbadika le fifadikana tokony hipetraka tsara ihany koa satria ny fifadikana dia fifantohana amin'Andriamanitra anadinoana ny tontolo mety mampetsy le hoe confort le hoe mampety ny vatantsika fa anoratsika tena ao anatin'ny fampahoritena hitadiavantsika n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Zay mahatonga Paoly miteny asiko mafy ny tenako mangana ndrao na de kandevoziko izy ao anatin'ny fanandevozantena fifadikana ampanekena ny ao anatin'Iray manontolo ny sitrapon'Andriamanitra ny zay tian'Andriamanitra mba miala kely amin'ny mahazatra mamatsy ny nofo fa miforotra ny tongotry ny tompo tady azy amam-bavaka ao anaty fifandraisana sy fiombonana tanteraka. Tena marina moa zany somary nanitikitika anay ny fanontaniana iny dia ndao le tsika hijery situation anankiray ohatrany zany hoe misy olona zany marary dia izy tsy afaka mifady hanina fa tsy maintsy misakafo dia amin'izay fotoana izay inona no mety hoe endrika fifadikana ve sa hoe fifadiany zavatra ve mety azony atao ahafahany manantona an'Andriamanitra ao anatin'izay tontolo anankiray zay. Tena fanontaniana tsara mipetraka zay satria mety manitikitika ny sain'ny olona zay tsy afaka mifady anina nefa mivavaka izy fa ohatrany manamely tena kely izy hoe tsy afaka manao an'izany no ny antony manokana ohatra hoe aretina ohatra hoe tsy fantatra hoe misy empêchement na manaka anazy tsy afaka anao an'izany miasa na ohatra zany. Marina ny fifadiana ankasitrahan'Andriamanitra dia fifadiana ny ratsy. Ny vavaka zany ao anatina fifadikana ho an'izay afaka manao an'izany dia sarobidy satria manampy ny fahafahan'ny fiainam-panahy misokatra ho an'izay afaka mifady kosa aloha manampy ho amin'ny fifantohana ara-panahy ny fifadikana tsy mihinana sakafo fa ho an'izay tsy afaka kosa tsy tokony hosakana atonga azy tsy fantoka amin'Andriamanitra zany amam-bavaka ihany koa satria mila fantatsika nefa Andriamanitra ny nametraka hoe zao ny fifadiana kasitrahako ao misy ahy toko 7:30 hojerentsika ny 9:1 ka hatramin'ny 9:7 tsy zao va ny fifadiana zay nkasitrahako dia ny amany famatorany faharatsiana fibebahana ny dikany io miala amin'ny ratsy anaboraka amin'ny fehizioka tsy zavatra mamatotra anao dia mila elanao zany ny fifadiana akasitran'Andriamanitra ny fadin'ny ratsy sy mamelona ny fiainam-panahy angetahetanao ny sitrapon'Andriamanitra andefa ny ampahoriana ho afaka ianao mamotsitra ny hafa ao anaty fifamelan-keloko zany ny fifadiana akasitran'Andriamanitra anapatapaka ny zioga rehetra zany hoe ao anatin'le tsisy fatorana tafatoetra intsony motsy izara 5 5 motsy ny izara ny mofonao anona va sy ny ampiatran'ny oro manjenjena ary mba anafianao zay hitanao mitanjaka ka tsirombelona amin'ny namanao ianao zany hoe Andriamanitra dia nametraka ny lanjany fifadiana ho amina karazana etaeta pijoroana anampiany fanahy masina antsika ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka hialana amin'ireo zavatra rehetra zay tsy akasitrahan'Andriamanitra ka mety zioka na vesatra na fatorana mbola mamatotra antsika ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zany ny anisan'ny fifadikana akasitrahan'Andriamanitra amaritra ihany koa ny toetratsika mazava ho azy lasa manovantsika tia mizara tia mihevitra ny hafa zany hoe mihetsika ao anatin'ny fitiavany Andriamanitra mampiasa antsika ho fantsonam-pelantanany ao anatina fanoloran-tena matotra tsara. Tena tsara be ny zarainy dadan'izay ianao ny satria zao tena ohatrany hoe mifady hanina ohatrany hoe sakrifisy le izy ohatrany hoe iny fa tsara le hoe iny fa mivavaka nefa kay misy an'izay tontolo anankiray zay tsara jerena akaiky koa. Tsindriko kely fotsiny hoe vetivety ao anatin'izay filazany Sharon teo zay hoe ho antsika ihany koa zay manaraka ny hoe manao sakrifisy mba ahafahako tsy ezaka avy amintsika le izy tsy ezaka avy amintsika le fifadikana zany tsy hoe miezaka tsika mba ho tsara aloha apetraka zay fa mamela malalaka
ny etaeta atao anatisika ho ampiasain'ny fanahy masina mba ahafahany fanahy mireagira zay matsiny izy satria rehefa mamotsitsika ny aranofo fitsoratsika ao anatina fanolorantena tsanotrin'andriamanitra dia mananatoko andriamanitra ampiasa ny etaetatsika anamora ny fiasan'ny fanahy masina atonga atsika eo am'izay tanjona tian'andriamanitra ahitanatsika na amina toe-po io a na amina toe-panahy io a na amin'ny zavatra rehetra zay kian'andriamanitra antsika io tena mambe zany valiten'ny pafy zany tena hitako hoe manova game changer moa falaza anazy hitako hoe tena manova zavatra be mifahafantarana zany na zara hoe tena hoe tena sokafan'andriamanitra ihany koa ny masom-panao anatin'izany ohatrany hoe fitaovana fotsiny mampita an'le fanontaniana eto a fa nefa hitako tena miteny amiko kokoa Jesosy amin'izany satria za zao tena sarotra amiko mandalo le burger azo dadana ohatrany hoe misy taona mandeha ny an-tsena dia mahita burger dia ohatrany hoe miady be anao hoe tsinana nefa kely izy tsy any amin'le hoe ianao hiaritra sakafo fotsiny fa ianao manokatra ny etahitanao mihitsiny a manolo ny etahitanao any amin'ny sakafo tsy makany amin'ny sakafo fa makany amin'Andriamanitra tena tsara be zay papa dia anatin'izany a hiditra anatina ataontsika hoe fanontaniana anankiray hafa mihitsy tsika sy dada fanontaniana anankiray tena nanitikitika ny saiko foany ty fanontaniana anankiray ty ny raha ijerintsika ny tantarany Ngia Mosesy ataoko hoe Ngia reny dia ataontsika ohatrany hoe tantara kely le izy Mosesy zao tena niran'Andriamanitra izy a izy Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe andana ozy izy resao Farao dia maniraka anao a amany vahoakako dia zao ny zavatra niseho a laso Mosesy a nandeha niran'Andriamanitra ohatrany hoe Andriamanitra zany en même temps sady miteny ato amin'ny Mosesy ato hoe andana mankany amin'ny Farao dia tia le zavatra manitikitika ansaiko papa ozy izy niteny soratra masina hoe le Andriamanitra mampaniraka ny Mosesy andeha ho any amin'ny Farao manamafy ny fony dia eo manitikitika ny saiko hoe inona ny tena tian'Andriamanitra atogavana atao anatin'iny situation anankiray iny papa zavatra anankiroa le izy a tiako hoe ho fatatsika mihitsiny ny hoe fa maninona Andriamanitra ny nanamafy ny fony Farao nefa Andriamanitra naniraka ny Mosesy hoe andana teneny Farao hoe avoainy olo kanompo tena zavatra contradictoire zany hoe zavatra mifanohitra le izy nefa Andriamanitra ny rôle ao ambadika le izy tian'Andriamanitra ho fantatro Mosesy aloha fa ny Andriamanitra zay vavahany dia Andriamanitra mifeny zavatra rehetra donc tia ampianatra ny Mosesy Andriamanitra hoe aza mifantoka any amin'ny adversaire fa mifantoha amin'ny parole na ny tenin'Andriamanitra satria rehefa Andriamanitra no maniraka dia nidika an'izay Andriamanitra no mifehy ny zavatra rehetra ho an'ny Moïse zay iran'izay ho an'ny Farao kosa dia tia no fantatro Mosesy ny fisian'ny Farao amin'le fahefan'ny Farao mampatahotra ny Mosesy satria azadino fa teo alohan'io Mosesy ny irana dia saika tsy andeha izy hoe za tsy mahay miteny s'excuse izy niezite doute sy ny salasala kely izy za ve dia ho any fantatro ny pouvoiran'ny Farao e fantatro ny heriny fa tian'Andriamanitra ho fantatro Mosesy hoe raha akany ianao dia ho lavina fa zany hoe namafy ny fony fahaza-matahotra zany hoe tehiteny Andriamanitra hoe nivaly teny ho renao na aniraka anao aza dia za ihany no amaly eo ambavany hoe tsy omena aloha le autorisation ivoahan'ny Israely fa tsy avy aminy le izy fa avy amiko le izy zany hoe ny fanamafisana ny fony Farao anda any Moïse dia mari-panehoany ao anatrehan'ny Moïse mba hitombony finoany sy ny fahatokiny fa le Andriamanitra zay maniraka azy aloha zay ny point voalohany tena ngeza be ho anao kristianina koa dia ho anao ty teny ty le Andriamanitra zay maniraka anao dia Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra aza variana amin'le hoe ohatrany mafy be le saka na ohatrany enjana be le problème aza variana amin'izay scénario mitrangy hita maso ety ivelany fa ny tompony directive na ny taridalana na ny fahefana mifehy ny zavatra rehetra dia Andriamanitra lesona anankiray voalohany zay faharoa tsika hiditra amin'ny soratra masina mihitsiny amantatra hoe inona no antony raha mandinitsika Jaona toko fahavalo andiny fahaenina amin'ny telopolo dia Jaona toko fahavalo andiny fahaenina amin'ny telopolo zao ny voasoratra hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo Andriamanitra zany rehefa manafaka izy dia tena manafaka hatramin'ny farany izy fa tsy hoe manafaka eo atenatenany izy fa izy zany a mitsinjo lavitra Andriamanitra mijery ny farany izy hatramin'ny voalohany dia ohatra zao le zavatra mitranga
rehefa namafisin'andriamanitra ny fony farao ao amin'ny exodosy toko 7:20 anie mba andao jerentsika ny fisiny zay toko sy andininy zay a firy izy teo papa exodosy toko 7:20 ny andiny faefatra zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy de anamafy ny fony farao aho ka anenjika anareo izy de akalazainao noho ny ataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramila ny rehetra ka ho fantatry ny egiptianina fa izao ny Jehova tena taony zanak'Israely zany. Hitanareo io namafisina ny fony farao mba hakalazaina ho ny Andriamanitra satria arakaraky ny amafy ny fony no anohy Andriamanitra bebe kokoa ny heriny zany hoe miakatra ny fanehoan-kery rehefa miziriziry sy manamafy ny fony farao. Io zany tena lesona anisany nanahitra ho an'ny kristianina ihany koa arakaraky ny odinanao ane no mamafy an'le situation amerenana anao e fa arakaraky ny fanekenao amin'ny fotsotra anaiky zay lazain'Andriamanitra ny anamoran'Andriamanitra ny lala misokatra amoany ianao de ndao ane fa tsy teo ihany jereo fa tsy dobo tao amin'ny ranomasina mena mihitsy ny miaramilan'ny Egypta raha tsy nanamafy ny fony fanondroany ndray Andriamanitra jereo ny Exode 14 io ihany ny andiny fahavalo de hodingantsika ny mandiny fa 7:20 ary Jehova nanamafy ny fony farao mpanjakany Egypta de nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tananavo aza no nivoahany efa ngeza be le dimension maty hatramin'ny lamato miracle tany Egypta namoana azy fa mbola nataon'Andriamanitra mafimafy kokoa ny fony eritrereto hoe ny zavatra hitanao efa midépassé efa mihoatra lavitra noho ny fahalalanao sy ny magicienao rehetra tao amin'ny lapa nefa ianao mbola mafy fo ihany anenjika ny zanak'Israely fa inona loatra ny tena fahasahina ao anatinao hiatrika an'izany satria tsy ny zavatra mitranga no tonga ny olona anankiray iova na fahagagany io na famantarany io na zavatra goavana be mety hoe apiaiky volana hoe tena eo Andriamanitra fa ny olona mandray an'Andriamanitra ho am-po ihany no atao hoe miova fo fa tsy zay nahita ny asan'Andriamanitra zay ne mba tonga n'Andriamanitra Sharon mandrakandroany tsy mampiorona ny fiovam-po amin'ny manifestation na ny hetsika ety ivelany na ny asa zay ataon'Andriamanitra fa amin'ny alalany faneken'le olona hifandray am-po amin'Andriamanitra zay no mahatonga ny olona zay nandray fahagagana tsy voatery iova fo aloha azavaiko kely ty zavatra ty kristiana mba miresaka ihany tsika takotakotrao fisehoan'izy hoe eritrereto hoe le kapitaine romanina ane niteny tamin'i Jesosy tsy mendrika hoe nidiranao ambany tafotranoko fa manona tendray ihany de ho sitrana ny ankizilahiko sitrana le ankizilahy tamin'le tenin'ny rany fa tsy niova fo le kapitaine romanina hoe anaraka an'i Jesosy fa jereo Zakaiosy mpanota mpamoretra tena olona adiky tamina resa-bola tena zany a tsisy ninina azo atao fa ny sain'io tonga de machine calculer fa na Bartimeo manitra kely aza angalany hetry de etreto am'zany ny zavatra mitrangy akany hetry Bartimeo vola angonona foana isan'andro fa tsy mety afa-po fa zao ny zavatra nitranga ny trano tao amin'ny Zakaiosy ndre mandeha Jesosy ary rehefa ny trano tao amin'ny Zakaiosy izy inona zavatra niseho tao aoriana ny fiatranony tao amin'ny Zakaiosy niova fo Zakaiosy ny fiovampo ilana présence Andriamanitra ampandrosoanao eo amin'ny fiainanao manova ny fonao fa tsy fahagagana hitany masonao koa normal be raha mora namafisina ny fony farao satria farao olo miracle fa tsy olo changement tsy olona tena hoe vonany anovany ao anatiny hoentin'ny pouvoir mandehandeha de inona ny zavatra nitranga ho toy zao kely am'izay ny andiny fa 7:20 amaranantsika azy zao ny zavatra nitranga atao hoe arindro iza anamafy ny fon'ny Egyptianina ka hiditra nientsika azy izy de akalazaina noho ny ataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramila farao sy amin'ny miaramilany ny rehetra mban'ny kalesiny sy mitaingitsovaliny zany hoe raha adika ho voninahitr'Andriamanitra irery ny faneho-pamantarana avy aminy ho amin'ny tanjo-pamonjena ny olony tsy ho ringan'ny fahavaliny ny ranomasina mena misokatra tsy natao any zanak'Israely loatra satria Jesosy mahavita mandeha ny ambony rano noho izany ny teny ny Andriamanitra amin'ny Exode 14 hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tsy ny teny mitsy Andriamanitra hoe fa ho voaiko anazy hoe ho voaiko azy ny ranomasina mena fa handroso ny dikan'izay afaka mandeha ny ambony rano fa rehefa avy Andriamanitra ny sainy hoe aleo sokafana le ranomasina mena mba handeha ny ambony tany izy satria ny zanak'Israely natao handeha ny ambony rano matoa Jesosy nandeha teny ambony rano fa ny Egyptianina ny mila mandeha eo ambony tany satria tsy mendriky ny andeha ny ambony rano de sokafana ny ranomasina mena mba ho dobo ao amin'ny ranomasina mena farao kalesy
miaramila sy mitaingitra ovaliny de jereo fa taorinan'io a tsy misy tsony ny ramosesy sy ny tantarany nanaraka azy fa afaka tanteraka dika fa nitanjona anamafisy an'Andriamanitra ny fony fahavalo ananika sy anenjika any amin'ny dimension faratapony mba isy amin'ny tan'Andriamanitra ny momba azy a sy ny rehetra mahakasika azy a hatramin'ny farany raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa. Amen. Tena marina zany papa satria raha tsisy an'iny marina zany a mety hoe ataoko hoe 200 taona taty aoriana ohatra mety lasa andevon'ny egyptianina indray mety nisy retour en force ny retour en force fa tena ny foanan'i Jesosy tanteraka le izy foanany tanteraka mazava tena mazava zany hoe misy taona zany tsika mizavatra ohatrany hoe ampandalovon'Andriamanitra ny fiainantsika ohatrany hoe afaka de aveo nefa miverina tampoka afaka miverina tampoka nefa tsy hoe Andriamanitra no ratsina hoe ratsy fanahy fa manana tanjona izy amahana tanteraka ny zanany ndre ny zavatra mitranga zany ataontsika hoe misy zavatra ohatrany hoe eritreretina hoe kristianina ianao nefa ohatra vao mahay misedra zavatra mafimafy de ao ambadika iny aza mijery ny amafy ny zavatra lalovana fa misoran'Andriamanitra fa misy zavatra tsara lavitra homanin'Andriamanitra foana ao ambadika ny lalany itondrany fa ny important eo am-pelatanan'Andriamanitra ny mombanao ary eo ambany directive ny andehananao zay fotsiny taridalin'Andriamanitra rahana ny sitrapony akatoavina ekeo zay zavatra rehetra tokony hoekena am'izay zavatra tiany ampanekenanao fa ny ambony rehetra tsy anao fa anazy. Amen. Wow. Hiditra ao anatin'ny fanontaniana manaraka tsika papa. Fanontaniana tsy izy idirana indray ty fa tena hoe fanontaniana manetikitika ny sainy maro koa angambany. Andao ataontsika hoe anatina tantara kely anankiray ary. Ataontsika hoe misy mpirahalahy anankiroa. Ohatrany hoe raisitsika hoe Joba sy Jérémie ohatra zany. Joba sy Jérémie de Joba lamatoa, Jérémie no manaraka azy. De izy ireo samy kristianina, mivavaka be izy mirahalahy reo. Fa ao anatin'le fomba nehoany sy fomba hijoroana ao anatin'ny finoana no ataontsika hoe misy endrika samihafa. De zao le endrika azy. Raisitsika hoe ny Joba ohatra ny le lamatoa. Joba ataontsika hoe somary conservateur kely Joba. De Joba indray rehefa ataontsika hoe rehefa hivavaka Joba de tiany Joba mihitsy ny manaja le fady ny ohatrany hoe ny andro asabata ohatra ny biby maloto ny crevette sy ny sisa. Par contre Jérémie indray somary mihinana ny zavatra rehetra Jérémie fa mivavaka Jérémie de ahoana zany dada izy amin'izy mirahalahy reo ny ataontsika hoe mety ny ataony. Ok, voalohany aloha tiako tena le zany rehefa hoe mamaky baiboly de jereo mihitsy araka le zavatra isehony sy teninan'Andriamanitra ao anatin'le izy. Tena tsotra kely ny maliko an'i Sharon sy tsika koa zay mety hoe manana zay problème zay le tokantrano any hoe manitikitika ny saintsika le izy de valitsika mazava tsara le izy. Voalohany aloha sakana ho amin'ny famonjena ny fihinanana sy fisotrona andro. Fa ny zavatra hita kosa nefa ato anatin'ny baiboly de mahatsapa ny Korintiana voalohany toka tena 7:20 tena namafisin'Andriamanitra kosa aloha ty teny ty hoe zay manimba ny tempolon'Andriamanitra de hosimbaina koa satria tsy atsika ny tempolon'Andriamanitra fa an'Andriamanitra. Misy zavatra zany mitondra addiction ohatrany hoe mahatonga anao zany tsy ho afaka fa tsy maintsy ankina amin'ny fisiny. Ohatra toka, sigara, rongony, paraky. Le amin'izao koa efa misy an'le mitsindrona. Ohatrany hoe ny fiantson'ny tanora azy moa le hoe roro. Roro zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny ankoatran'izay nefany de tiamonjy ny olona ary hitantsika ny zavatra nitranga mitantaran'ny Cornelio. Cornelio gentilisa. Fa hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy tena tsy asitsika mihitsy ny hoe fitanilana mihinana na tsy mihinana litra fa mezaka fotsiny manazava amin'ny teny satria za moa zany tena mitsotra amintsika tsirairay avy fa miara-miasa kaiky amin'ny fiangonana zay manaja ny andro sabata sy tsy mihinana ny
tsy mihinana ny biby maloto koa maloto. fa eto a tena hoe mandeha ao anatina teny fotsiny a dia ny tsirairay avy samy mandray zay fahamarinana voarakitra ao anatin'ny teny zay hozaraiko eto ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 10 a tena raitsika mihitsy de ovakitsika dia hitantsika tsara hoe asa toko 10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoapolo mihitsiny dia andao ny hoe ovakiko tsara ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria atao hoe Cornelio kapiteny tamin'ny antokony miaramila atao hoe italiana romanina zany izy ary mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy mba niankonany rehetra ka nanao fiantrana be tamin'ny olona sady mivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva ary izy nahita ny ariary tamin'ny fahitana rehefa tokony ho amin'ny ora fahasivy atoandro fa indro nisy anjelin'Andriamanitra niditra tao aminy ka nanao taminy hoe ry Cornelio eny hoe aloha atreo aloha dia hitantsika fa Cornelio italiana gentilisa olona mihinana biby maloto izy menakavy fa tsy sakana ho an'ny anjely tsy hamangy azy zany satria hitan'Andriamanitra nitoetra ny Cornelio sady be fiantrana ny vavaka amin'Andriamanitra ny folo no hitan'Andriamanitra fa tsy nohaniny eto aloha zany defa mipetraka aloha zany zay zavatra zay satria azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ny tsy naniraka anjely teo fa ny anjely a tsy rahan'Andriamanitra miariary hoe iseho anatina fahitana ho an'ny olona maloto zany ray aloha zany zay faharoa mila fantatsika tsara reto ty fahamarinana ty hoe nga tsisy jiosy be deaibe moa tao amin'le tanàna na jiosy kristianina koa azy tokony hovangina fa maninona ny Cornelio romanina zay gentilisa no hovanginy anjely dikan'izay tsy manavaka Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatry ny lavitra eny a ny olona tena mandeharaka ny fony sy manao ny sitrapony zay ambony lavitra no zavatra hohaniny noho zany naniraka Petera Andriamanitra hamonjy azy andiny faefatra ary no nibanjana azy izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko ary izy nanao taminy hoe ny fivavaka ao tsy sakanao amin'ny fivavaka ny Cornelio zany zay zavatra nohaniny sy ny fiantranao dia efa tafakatra ho fampatsiahivana anatren'Andriamanitra zany hoe izy tena nanao tamin'ny fony zany dia tafakatra teo anatren'Andriamanitra nakasika ny fon'Andriamanitra koa ankehitriny maniraha olona kanjopa ka mpanalao Simona anankiray zay atao hoe Petera mitoetra ao amin'ny Simona mpandokototra izy io eo amoron-dranomasina ny tranony ary rehefa lasa ny anjely zay niteny tamin'ny Cornelio dia niantso rolahy tamin'ny mpanompony izy sy miaramila mpivavaka anankiray isany nanaraka azy isan'andro ary rehefa nambarany taminy zany rehetra zany dia naniraka azy akanjopy izy ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mby teo akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambonin'ny tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina dia nona loatra Petera ka te hinana fa raha mbola nataony nahandro dia azo tsindrimandry izy ka nahita ny lanitra ny sokatra izy lanitra ny sokatra sady ny zavatra nidina tao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho amin'ny tany zany hoe avy any an-danitra namena teto an-tany ary tao anatiny nisy ny biby rehetra zay manatongotra efatra sy zava-mandady sy mikisaka ary an-tany ary ny voromanidina ety an-tany ary ny voromanidina ary nisy feo nanao taminy hoe mitsangana ry Petera vonoika hano fa hoy Petera sanatria tompoko fa tsy mbola nihinana zava-padinana na tsy madio a biby maloto zany fa hoy lay feo tamin'ny fandroany za efa nidiovy n'Andriamanitra dia aza ataonao hoe fady ary ny telo nanaovana an'izany 3 fois dia nakarina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra ary raha mbola nieritreritra tao-pony Petera ny amin'ny antony fahitana efa hitany dia indreo ny olona zay ny rahan'ny Cornelio na ny tany tranony Simona ka nijanona teo am-bavahady dia niantsoka nanontany na mitoetra ao Simona zay atao hoe Petera na tsia fa raha mbola nieritreritra fahitany Petera dia hoe nyfanahy masina taminy hoe nyfanahy hoe indreo misy telo lahy mitady anao dia hoe fa mitsangana ianao dia midina mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izaho granty fanahy masina no naniraka azy bon eo zany tsika teto tsy nisy tokana sigara aloha tao anatin'le nampidinina avy any an-danitra mila fantatsika aloha zay tsy tafiditra tao ny tokany sigara ny rongony ka hoe reo koa diovina dia azo foana na azo sotrona aloha zany a mazava tsara zay resaka zay tsisy an'izay zany tao satria nitoka na sigara na rongony na paraka dia sady tsy mitondra vitamina ny tsy mitondra hery fa manamainty tratra sy manimba pozina manimba raha donc zany a reo zavatra nohanindreo a manimba ny tempolin'Andriamanitra dia reo le tonga amin'ny boky ny Korintianina hoe zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho simbaina satria tsy anao ny tempolin'Andriamanitra fa an'Andriamanitra azo lazaina fa Cornelio gentilisa le tian'Andriamanitra hovonjeny io dia tia tenin'Andriamanitra ary olona
antra tia miantra ny hafa, tia manampy ny hafa, zay le tian'olona zay kanefa azadiny koa fa afaka tonga de maneho an'ny Cornélie mivantan'Andriamanitra tao anatin'le sary sy le nofo sy le vision hoe ty olony ty ho avy eo de anirak'olona afaka manao an'izany Andriamanitra fa tsy tonga de le biby nentiny avy tany an-danitra nidina ho jereny Petera de niteneniny Petera hoe zay ny diovoko aza atao hoe maloto. Dika zany fa ho an'ny mihinana tsy manome tsiny Andriamanitra satria ny vision mazava tsara avy any an-danitra na sy teto ambonin'ny tany. Ny tantaratra aloha zany fa mpihina biby maloto Cornélie double portion le izy. Ny anankiray ho an'ny Cornélie maloto vonjena, ny anankiray le zavatra nidina avy tany an-danitra efa nidiovina ka tsy tokony olotona tsony ao anatin'ny fihetreretana. Fa teto zany mila manavaky tsara tsika fa reo le biby maloto na fisotro na ny zavatra fihinana zany na ny zavatra hohanina de ny sokajian'Andriamanitra hoe intelo 3 fois nampidiny nandritra tena zany hoe dioviny ka tsy tokony hoetreretina hoe maloto intsony na mafisiny zany le izy. Jesosy koa moa ny teny hoe Matthieu 5:10 zao ny lazainy Jesosy Matthieu 5:10 ny 9:1 tsy izay miditra ao vava ny malotony olona fa zay mivoaka avy amin'ny vava izany ny malotony olona satria izay avy ao am-bavan'ny olona de avy ao am-pon'ny olona araky ny habe rakitry ny ao am-pon'ny olona nitenena amin'ny vavany. Jesosy tena metraka fa tsy sakana tsy andraisan'ny olona ny famonjeny ny zavatra hohaniny fa ozy izy teto hoe ny toe-po sy ny fivavahanao ny zava-dehibe amin'Andriamanitra raha mitaratritsika ny Cornélie na nina ny zava-padina azy izy ny vonjen'Andriamanitra izy tsy sakana ao famonjena ny finanana zava-maloto biby maloto zany hoe efa voalazany soratra masina hatrany amin'ny testamenta taloha fa ny ao am-pon'ny olona ny mila regleny voalohany lolo-po ny fahazaran-dratsy ny fialonana reo zavatra rakitra rehetra tsy avy amin'Andriamanitra ao am-pon'ny olona zay ny malotony olona de hitantsika tsara zany fa tsy sakana tsy andraisan'ny olona famonjena le izy zavatra hohanina fa ny toe-po sy ny fivavahany zava-dehibe amin'Andriamanitra araka le asan'ny apôstôly toko 10:4 teo hoe vonjenetsika teo hoe ny vangin'ny anjely mihitsy ny tokantranon'ny Cornélie valiny tsy mahasakana tsy fefy ahatonga ny Cornélie tsy horen'Andriamanitra sy hitany ny fihinanany teto ary mariako tsara fa anjely no ny rahan'Andriamanitra fa tsy mpanompo sendra nandonidony tolo filazantsara. Anjely no ny rahan'Andriamanitra ao amin'ny Cornélie ao amin'ny 9:7 amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 hitantsika zany fa zao anefa Petera tsy anjely no ny rahan'Andriamanitra fa Petera le hoirahana ho any amin'ny Cornélie ny fananina naitra amin'ny Petera fanamasina samy hafa reo zavatra anankiroa ao ny fanamasina mpanome direktiva ny anjely izy naniraka ny anjely ho any amin'ny Cornélie de hitantsika tsara fa rehefa nitairiny Petera de ozy izy le anjely tamin'ny Petera hoe ozy izy le fanamasina ozy ny fanamasina tamin'ny Petera hoe mandehana fa zahay efa naniraka anjely ho any aminy ampiomana azy ny dikan'izay zany hitantsika amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ny fahasamihafan'le iraka sy le nanaitra mba hahatonga le famonjena ho tanteraka ilainy Petera satria olona no irahan'Andriamanitra hitondra ny teny mpamonjena fa Andriamanitra tsy namonjy anjely de hoe ny anjely nanao batisa tao sy ny anjely nanao ny asa rehetra fa olona no vonjen'Andriamanitra zay olona nandray famonjena ihany no afaka hitory famonjena sy hizara famonjena zay mahatonga n'Andriamanitra mampiasa olona fa tsy tonga de maniraka anjely any atokantran'ny olona hizara famonjena satria namonjy ny olona izy fa tsy namonjy anjely izy ao de ny apôstôly Paoly koa de nilaza fa hitantsika tsara mikasika momban'le andro sy ny sakafo teo de ho faranantsika le izy ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 4:20 Romanina toko 4:20 ny 1:1 ka hatramin'ny 7:20 vakiko vetivety zao ny zavatra voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy ary raiso malemy finoana nefa aza mandray azy hitsaranareo ny eritreniny ny anankiray mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka de mihinana ny zava-maniry ihany aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana fa Andriamanitra no efa nandray azy iza moa ianao zay mitsara amin'ny mpanompo ny hafa amin'ny tompony ihany no hijorony na halavony nefa ampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy aoka samy ahatoky tsara eo amin'ny sainy avy izy ny mitandrina ny andro de mitandrina zany ho an'ny tompo ary mihinana de mihinana ho an'ny tompo satria misaotra an'Andriamanitra izy ary ny tsy mihinana kosa de tsy mihinana ho an'ny tompo sady misaotra an'Andriamanitra koa izy fa tsy misy veloko ho an'ny tenany isika ary tsy misy maty ho an'ny tenany fa raha velona isika de velona ho an'ny tompo ary raha maty isika de maty ho an'ny tompo ko amin'izany na velona na maty isika de an'ny tompo ihany fa izany nahafatesan'ny Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompo ny maty sy ny velona izy fa nahoana ianao no mitsara ny rahalanao
zay mihitsy le izy ary nahoana koa ianao no manao tsinotsinona ny rahalanao fa samy misy eo an'lohan'ny fitsaran'andriamanitra isika rehetra fa voasoratra hoe raha velona koa ho Jehova lohalika rehetra andohalika amiko ary ny lela rehetra hideran'andriamanitra koa samy ampamohan'andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra koa aza mitsara intsony isika fa leo mihevitra zao dia ny tsy hanisy fandavona na fanafitonana eo an'lohan'ny rahalahy mahalala sady matoky eo amin'i Jesosy tompo ah fa tsy misy zavatra maloto azy fa raha misy manao zavatra maloto dia amin'ny ihany no mahaloto azy fa raha mampalahelo ny rahalahinao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao aza ny fihinananao no anombanao azy fa efa maty Kristy hamonjy azy fa aokary tsy mba ho tenenina ratsy ny fahasoavana azonareo fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinana sy ny fisotroana fa fahamarina sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Zay ngambany mazava tsara tena mazava ny amin'ny fihinana ny fisotro sy ny andro ny fehezin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana 7:1 ka 7:7 zany. Tena to dia valim-panontaniana fe zany dada nata zany nefany verina kely amin'ny Joba sy Jeremia antsika satria izy mirahalahy moa ndraisika hoe atao tantara dia tizako kely le fanontaniana ho an'izy mirahalahy ahoana zany ny fomba tokony ifampitondranizy mirahalahy ahoana ny réaction an'ny Joba amin'ny Jeremia dia ahoana ny tokony réaction Jeremia amin'ny Joba mamaky Romana 7:1 izy roalahy aloha zany zay aloha zavatra tsy maintsy atao dia rehefa avy mamaky Romana izy dia samy tonga sainy eo aloha hoe tokony tsy fampitsara aloha zany dia ny anankiray faharoa ihany koa tokony andefitra ihany Jeremia amin'ny Joba satria ny tenin'Andriamanitra hoe raha manjaka ny fitiavana dia tsy tokony tafitohana le mba mitandrina rehefa mba ray trano sy ray vilia fa rehefa mivoaka ny ivelany amin'izay Jeremia mahazo manao ny ataony izy amin'izay zavatra tiany hohanina afaka mandefa ny salamisy ny sisa izy rehefa manao salamisy sy rehetrarehetra fa raha ohatra izy tokony hanaja-pitiavana ny conviction an'i Joba ihany koa satria zay ny voalaza ny soratra masina. Makasitraka papa tena mazava be izay valim-panontaniana izay angambany jery kely angambantsika ny fanontaniana manaraka zay anisany tena ny changement be tena hoe ny changement be raha mijery aho zany ny histoiran'ny Azokiel mission nanomboka tamin'ny fotoana namoronan'i Jesosy azy sy ny amin'ny androany ny zavatra tena hoe niova ny zavatra ny ala ary ny zavatra koa nefa ny tombo ny zavatra namboarin'i Jesosy ny zavatra ny bedesan'i Jesosy ary ny zavatra ny tarihan'i Jesosy moa zany indrindra dia ao anatin'izany dia mametram-panontaniana amin'ny papa hoe tena inona no mahatonga ny dada tena tsy mitory amin'ny ataontsika hoe ny resaka ositra sy onction be intsony inona ny mety antony manokana ao ambadika eo mahatonga ny papa nanova tanteraka mihitsy ny fomba fitorin'ny papa tsy hitodika amin'ireo zavatra anankiroa ireo. Ny tena marina angamba tsy hoe zany niova fa nisy mpanova tao ary tsika mila mahafantatra Sharon fa ny fotoana iverenan'i Jesosy tena efa akaiky ary amin'izay fakekezan'ny fotoana iverenan'izay dia tsika mila miverina tsara amin'izay zavatra nasain'i Jesosy toriana sy ny zavatra nasain'i Jesosy atao. Amen. Mila mazava aloha zay. Tsika zany tsy natsona tsy naniraka tsika Jesosy hoe ndana mitory ositra na mampianatra ositra. Zay aloha zany tsisy samy laza hoe olona anankiray samy laza hoe zay ny commission nandrahan'i Jesosy ny olona. Noho izany raha Jesosy zay tompony asa aza tsy nitory sy nampianatra an'izany ataoko angamba za zay mpanompo kely tsy tokony hitory sy zaran'izany koa. Dia hitany Sharon sika tsy natsony izara zany na hitory an'izany na hampianatra an'izany tsy nasain'i Jesosy hotoritsika zany noho izany tsy tokony hampianatra an'izany tsika ny ositra koa tsy tokony toriana fa ny ositra no mampianatra anany le olany le ositra no mampianatra atsika fa tsy hoe ny ositra no toriitsika dao ho jerentsika kely ao amin'ny Jaona voalohany afaka zavaina tsara Jaona voalohany toko faharoa 7:20 inona ny voasoratra ao ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy laingy zany dia tomera eo aminy ianareo arak'izay nampianarana ianareo ny dikan'izay ny ositra eto no mampianatra fa tsy ny ositra no ampianarina
tsika zany a tsy mila tena hoe mifonsa be any mifampahafantarana ny olona mahoromba ositra atsika fa ny présence amin'ny fanamasina atao anatsika zay ny raisitsika tamin'ny famonjena de maneho fa manana ny fanahy sy ny ositra zay ny raisitsika avy aminy tsika tsy mila torina zany fa lojika iainana le izy a ao anatsika mampanompo andriamanitra atsika inona zavatra nasainy jesosy ny torina marka 16:15 avant mandeana nareo de mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra filazantsara ny sainy torina inona vokatra ambadika le filazantsara torina zay mino teraka amin'ny finoana atao batisa novonjena famonjena zany no ambadika le filazantsara zay tsy mety mino no elohina ary zao famantarana zao nanaraka an'izay mino famantarana manaraka an'izay mino fa tsy torina ny toriteny filazantsara ny torina ny amin'ny famonjena famantarana ny manaraka zay tsy anao na torinao na ampianarinao fa andriamanitra manohana anao rehefa marina ny fitorinao de ozy izy andaony jerentsika kely ny zavatra mitrangy ao amin'ny marka 16 jerentsika le zany mizavatra mivoana am'izao farany zao mila averina am'lonne le zany tsy tokontsika hoe faly fotsiny fa mahafinaritra ny sofon'ny olona mianao zay fampianarana hoetsika fa andao hiverina am'le fototra nitondran jesosy izy hatramin'ny voalohany firy le teny teo papa marka toko fahiny ambiny folo any andiny fadimy ambiny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo de zao le izy a andray mianarana izy zao ny famantarana manaraka an'izay mino andray amoka de amin'ny anarako izy ozy izy iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy io zany famantarana daholy andray mianarana izy ary na de misotro zava-mahafaty azy de tsy hampaninina azy zany ametra tanina marary izy de manina ozy izy ho sitrany reny ary jesosy tompo rehefa niteny taminy de nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka okavanin'andriamanitra andiny faharoapolo fa izy ireo kosa de lasa nitory teny ny tontolo eny ary ny tompo niara-miasa taminy ka nanamarina n'le teny tamin'ny famantarana zay nomba azy zany hoe rehefa zaraina le teny de amarin'andriamanitra amin'ny famantarana teny no amarin'andriamanitra fa tsy le olona mitondra an'le teny ny teniny no amarininy inona ny teniny velona ho anatsika fa zay no anehoany ara-pamantarana sy bosy-ten'andriamanitra anehoana fa izy ny tompony teny ary izy tokoa manamarina ny teny zay nandrany atsika ho torina noho izany zany a nasaintsika mitory teny mpamonjena mba hahatonga ny olona anampinoana sy hiverina amin'andriamanitra hibebaka amin'andriamanitra ho atsangan'andriamanitra zay no natonga jesosy tonga hitady sy hamonjy ny very ho jesosy rehefa naniraka mpianana izy ao matitoko fafolo ny andiny fafito ka hatramin'ny andiny fahina ambiny folo vetivety ho jerentsika mba namafisanorona an'izay hoe zavatra toriny zay matitoko fafolo a ny andiny fafito ka hatramin'ny andiny fahina ambiny folo ary nandeha nareo de mitorio hoe efa mbiakaiky ny fanjakany lanitra ny zavatra sainy jesosy torina fanjakany lanitra hoe efa akaiky ny fanjakany lanitra efa akaiky ny fiverenan'i jesosy ny sitrano marary zavatra atao zany fa tsy torina sitrano marary tonga de naniraka izy rehefa voatory le teny de mandana manasitrana atsangano maty diova miboka voany de moni efa nahazo mahamaim-poana nareo ko manomeza mahamaim-poana de ozy izy aza mitady volamena na vola fotsy na varana aza mitady nininina ianao zany raha vao motivation hitory kaiseo le vokatra amin'ny zavatra sainy atao de misy zavatra tadiavinao aoriny de efa manaprofo zay fa motivation diso no mitondra anao eo zany tsika de ozy izy aza mitondra kitapo fotsiny nefa kitapom-batsy nefa am'zany am'zay zavatra an'zay lena akanjorona kapana tena fa mipiasa ozy izy de mendrika azo ny aniny zany hoe izy nefa ampahita fity le motivation tsy tady zavatra fa mifahitapity misokatra ho azy rehefa ohatra ka mifototra aminy le fanompona am'zay zavatra irahany no andrahany no atao ary zay tanànana vohatra ikarinareo de fatary tsara zay mendrika ao ka mitoera ao mandra-pialanareo ary raha vao miditra ao an-tranonareo de miarabany ao koa raha mendrika ny trano ny ao an-trano de aoka ho ao aminy fiadanana zay tononareo fa raha tsy mendrika kosa de aoka hiverina aminareo ny fiadanana zay tononareo ny tiany jesosy ho teneniny eto de tsotra ny andininy fafito jesosy taniraka hoe zao torio efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra zao atao fisitrano marary raha vo ianao no mitory ny zavatra atao de diso ianao fa ny zavatra torina sainy torina fa tsy ny zavatra atao ny torina aza mitory fanasitranana aza mitory fa hoe boka afaka hositrana aza mitory fanangarana maty mitory ny fanjakany lanitra mitory ny filazantsara amin'ny famonjena zay asainy torina fa aza manao zavatra mihoatra no ny zavatra asainy torina fa raha vao zavatra sainy atao ny torina de efa nomboka tsy maintsy ampandoha vola ianao nefa zavatra mahaimaim-poana nasainy jesosy hoe andana ozy izy a fa zay nahazo mahaimaim-poana ozy izy de manina ozy izy mizara mahamaim-poana aza asina tarifa le izy zay aza manao hoe zao ny tarifa ny consultation na zavatra ohatroatra zany fa raha vao miafina ao ambadiky ny mamona ny fitorinao a de manambara fa tsy mpanompony jesosy ianao fa mpanompony mamona ianao satria ny ao anatinao motivation mamona zao no ataovy zay sainy atao rehefa ataonao zay sainy atao
rehefa vita ny zavatra sainy torinao de amarininy amin'ny zavatra sainy atao lesy ka raha ianao no mitory zay zavatra nasainy atao de diso ianao ka ny hitako lazainy Jesosy de zao hoe rehefa eo alohany fanjakany de manaraka ho azy ny zavatra rehetra fa be deaibe ny mametraka ny zavatra rehetra eo anoloana de mametraka indray any aoriana ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo izy ihany naniraka atsika hitory ny filazantsara ary izy tsy naniraka atsika hitory ositra fa ozy izy hoe mampianara azy hitandrina ny teniko ny zavatra nasainy nampianarina tsy ositra fa ny zavatra nasainy nampianarina fitandremana ny teny zay nandidiny ny mpianany Matthieu 28:18 avant ny teny an'izany Andriamanitra ny tena fampianarana marina de tsy mandrotsorotsy sy mafinaritra ny sofina mba hampianatra anao ahafantatra fa olomba ositra ianao hoe superman ianao hoe betsaka be ao anatinao ny herin'Andriamanitra tsy de fampahireziny ilainao mandalo anao de vao mandala ianao zany tonga de manifestation be ty ivelany tsy zany nasainy Jesosy atao pasteur Saron fa ny zavatra nasainy Jesosy atao de zao ny hitahiry ao anatintsika reo fahamarinana vokatra ny sitrapony rehetra zay nraisitsika tamin'ny alalan'ny teniny mba hampijoro atsika araka ny sitrapony manaitra atsika izy ahitsy tsara iaina ny fahamarinana iaina ny fahamasinany tsara ho disipla miandro ny fotoam-pahampakarany fa tsy mivoana ao anatin'izay zavatra nasain'Andriamanitra ho ataony ny fiangonan'Andriamanitra zany zao ny zavatra anisany tiako hoe anairana ao anatin'izay école momba ny onction zay mifarana atreo zay par rapport an'izay hoe zavatra nasainy Jesosy iangatsika vaovao inona moa zavatra mitranga am'izao ny ositran'Andriamanitra miasa foana manamarina ny teniny Andriamanitra ny asan'Andriamanitra mandroso foana satria manana fitiavana n'Andriamanitra ao am-pon'ny olona de vola eny efetsy mamily lalana fotsiny izy tsy ho ao am'le tsy ao am'le cadre le fahamarina takian'Andriamanitra ny olona de rehefa mivoana ny olona de mazava ho azy fa zay tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra de tsy ao ambany programman'Andriamanitra sy ny fiarovan'Andriamanitra ary ny fahalalàn'Andriamanitra azy amin'ny fotoana ivelany satria zay nasainy ataonao ihany ny alalany ianao fa mivoana an'izay tsy fantatr'Andriamanitra tandremo ry fiangonana fefakaiky ny farany amen ty papa fanontaniana personnel fanontaniana ohatrany hoe papa zany par rapport am'le nitondra an'Andriamanitra papa tao anatin'izay fanamboarana zay nataon'Andriamanitra zay de inona ny hitany dada hoe différence amin'ny fiainan'ny papa manokana miaraka amin'i Jesosy rehefa nahitsy an'i Jesosy le fitoriana inona ny vokatra hitany dada par rapport amin'ny hoe fiadanam-po ve sa tsy haiko ve afaka manambara an'zay papa rehefa miverina teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny alako teo am'izay mahazatra voalohany nangirifiry tamiko satria tao anatin'le dingana voalohany reny misoso tena be mihitsy hoe mpanompon'Andriamanitra tena miavaka tena tadidiko nefa tsy nitahiry ny fijoroako akory le fanindraindrana fa rehefa tena miverina teo tongotry ny tompo miverina teo am'izay programma tena nilany mitory zay nasainy nitoriko nibebaka tamin'izay zavatra tsy nety rehetra hoe tokony hibebahako de nanomboka nahatsapa tao anatiko ny fahafenoan'ny fifaliako eo am'izay ilany satria tsy nametraka ntsony ny fifantohako tany amin'ny manifestation nefa vao mainso hoe manifeste natsiravina be ho any de voly mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay izy nahazo aina tamin'ny fanotronany ary ny olona rehetra zay mandre an'izao de afaka mahafantatra tsara ny fiatraikan'izany na ny ampitan-dranomasina na eto toerana nisy aza ohatrany hoe tsy teo amin'ny présence ako akory nampiasan'ny USB olona any ambanivohatra de tao anatin'iny eo mpiandrasana razana nalefa le teny torité de foly maty ohatry zany azonareo ve ny manifestation tsy nangatahana loatra tsy de tena hoe tsy mampireare zany le izy satria tsisy ninona avy aminao na kely aza le izy ary za tsy mahafantatra ny hoe amin'ny fomba ahoana ny tokony etsen'Andriamanitra no zavatra fa izy afaka mampiasa ny fisinao mihoatra no mesuranao zay le fanotronana tsy ny problème ovahana ao anatin'ny école d'onction hita maso hoe mba ho atsahatra tahaka ny tafiotra sy nozan-dranomasina tamin'ny petera 6 tao anaty lakana fa izy eny anaty tafiotra miantso petera andeha eny ambony rano de zay nampatahotra azy ny tianotapahany any le école ny onction sy ny école ny assistance na ny fanotronan'Andriamanitra raha oharina am'le école ny onction taloha de le izy koa tiako fantatsika zany fa tao amin'ny testamenta taloha mariako fa tena misy io satria ny zavatra nitranga de zao nampiasa olona Andriamanitra de raha nampiasa olona Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha de normal be raha tsy maintsy makany Mosesy ny olona hitady an'le onction satria ny testamenta taloha de nametraka fa olona tsy tanteraka ny nampiasain'Andriamanitra taony atsika iresaka nitsian'Andriamanitra ne Moïse nitsian'Andriamanitra Moïse satria
olona tsy tanteraka nampiasainy rehefa tonga Jesosy de nitsiny Moïse. Rehefa tonga Jesosy de nitsiny koa Elia. Ho hitantsika eo moa zay ary rehefa lesony eto foana zay ny fampiresantsika hatramin'izay. Ny Korintiana voalohany tonga telo ambin'ny folo ny andiny ny fahafolo de milaza ny Baiboly hoe rehefa tonga ny tanteraka de tsy misy sombitsombony intsony. Ny Ancien Testament na ny Testamenta taloha de ombre na aloka. Ny ombre tsy afantaran'olona. Hitanao amin'ny ankapobeny fotsiny hoe aloka am-behivavy io na aloka an-dehilahy fa tsy hitanao lokon'akanjo, tsy hitanao volokoditra, volondoha, tsy clair le izy. Fa rehefa tonga ny tanteraka tsy sombitsombony azavaina intsony. Ombre ny Testamenta taloha fa Jesosy le fataterahana. Inona ary zany mbola antony anankiray tokony hitadiavana olona tsy tanteraka akana ositra nefa ny fahafahampon'Andriamanitra efa naneo tamin'ny fahatateran'ny olona anankiray sady misy ny mpamonjy tonga monjy atsika sady nahafapoan'Andriamanitra. Eo ne zany le problème. Raha ohatra ka mbola nety l'école ny onction tany amin'ny Testamenta taloha hoe ny tanan'ny Mosesy nametra tanana teo amin'ny 7 de nifindra ny ositra. Testamenta taloha zany. Fa tamin'izany ne ny fanan'Andriamanitra Sharon natsoina hoe fanan'Andriamanitra na fanatao Moïse na fanatao amin'ny Elia. Mandrapatonga teo amin'ny Jaune mpanao batisa mbola tamin'ny fanahany Elia nampidiny Jaune ny olona maro ho amin'Andriamanitra. Zay fony maro ho amin'Andriamanitra. Jesosy no niteny an'izany. Zany hoe mbola tsy tena tanteraka zany le fahafahan'Andriamanitra namotsitra ny fanahany à 100% teo amin'ny olona. Satria ny androlona tanteraka monjy ny tsy tanteraka Andriamanitra mba isin'le fahafenoan'ny fepetra ahatonga an'izay atao hoe fahafenoan'ny fanahy ao anatin'ny olona zay. Tena resaka intéressant be ty resaka ozaraiko ty ary mila fantatry ny olona le izy. Ny zavatra mitranga zany ao anatin'le izy de tsotra. Rehefa tonga Jesosy Kristy de zao ny fanahan'Andriamanitra ny nanangana anazy tamin'ny fanahy ny fahamasinana. Romanina toko voalohany andiny faefatra. Hojerentsika eny Romanina toko voalohany andiny faefatra zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nizaraiko izy ty fa ho amafisiko bebe kokoa. Romanina toko voalohany ny andiny faefatra. Zao ary naseho tamikery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty de Jesosy Kristy tompo. Zany hoe rehefa feno ny fepetra-pahamasinana teo amin'ny Jesosy de afaka nanidina ny fanahiny Andriamanitra eo amin'ny olona hita maso. Sokatra ny lanitra tamin'ny batisa fanahy nidina teo amin'ny Jesosy tamin'ny fahafenoany ny dikany. Dikan'izay tsy le fanahy mandefitra mampiasa olona itsina tao amin'ny Mosesy. Jereo nareo tsany lefitra fotsiny ny fanan'Andriamanitra. Jereo Matthieu toko 7:20. Matthieu toko 7:20 ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Hoy reo tamin'ny nahoana ary Mosesy nandidy anome taratasy sorambady sy isotra azy. De hoy Jesosy tamin'ny amafiny fonareo namelany Mosesy nanareo isobady fa tamin'ny voalohany tsy mboatra zany. Zany hoe Jesosy zany tonga amerina n'le rafitra tamin'ny voalohany. Ary teto nahitako satria manomboka ny Testamenta taloha manomboka amin'ny Exodosy ka hatramin'ny Malaki fa ny Genesis tsy Testamenta taloha fa naseho tao amin'ny Testamenta taloha ny fisiany Genesis mba hanehoana ny fiandohan'ny zavatra rehetra. Satria rehefa tonga Jesosy namerina ny olona ho any amin'ny fiandoham-paharina izy. De hoy Jesosy hoe tany am-boalohany tsotra zany ny mpivady fa noho ny amafofonareo de tsisy pratika tsara nafahana napiatra nafahana napiatra le fahendren'Andriamanitra teo amin'ny olona sy ny karakteran'ny olona tsy tanteraka atao hoe Moïse. Noho izany tsy parfait na tanteraka Moïse matoa nahazo correction. Ny corrigen'i Jesosy Moïse. De hoy izy Jesosy tsy fanahin'ny olona tsy tanteraka mihitsiny zay nampiasaina mahery vaiky noho ny fifidian'Andriamanitra azy no hanehoana ohatra ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra zay efa tandindo ny zavatra ho avy manondro an'i Kristy sy ny fahafenoany. Rehefa tonga ane ny tanteraka tsy sombitsombony intsony maninona tsika mbola maka endrika any amin'le sombitsombony efa tsy neken'Andriamanitra mapetipety atsika fa maninona raha miverina amin'le programan'Andriamanitra. Anankiray faharoa rehefa tonga Jesosy Sharon izy nangataka tamin'iray anome ny fanahany de ny dikan'izay ny fanahan'i Jesosy no zaraina ao anatin'ny olona tsirairay avy fa tsy misy avy amin'ny olona tsony. Tsy misy avy amin'ny olona tsony. Zany hoe tsy hoe rehefa nilatsaka ny fanamasina de tao amin'ny Petera rery de Petera nizarany onction tamin'ny ambony efitra ambony rihana aloha zavaiko ohatr'izay mihitsiny. Fa ny rehetra tonga de nahazo lelafo tsirairay avy teny an-tampon-doha ny dikan'izay ampy mizara ho an'ny rehetra ny fanahy tao amin'ny Jesosy Kristy rery zay nirahan'Andriamanitra tamin'ny anarany. De eto ny fanahy zay nirahan'Andriamanitra tamin'ny anaran'i Jesosy de tsy nantsoina hoe fanahany Elia ohatra ny tao amin'ny Jaune na fanahy tao Moïse tao amin'le 7 fa na hoe fanahan'i Jesosy Kristy na de fanahan'i Jesosy Kristy azy fa tonga de feno fepetra fahamasinana tao amin'ny Jesosy teo amin'ny nofo de nantsoina hoe fanahy masina le izy. Zany hoe lasa mpamary toetra amin'izay ny fanampiny anaran'ny fanahy
rehefa feno tao amin'i Jesosy Kristy ny fipetra-pahamasinana nananganana azy tamin'ny maty ho mpamonjy nandresy fahafatesana amonjy ny olona rehetra ny amin'ny fahafatesana anangana ny olona rehetra amin'ny maty amerina ny olona amin'ny fotoana iverenany amin'ny raha ho any lanitra hitafony tsy fahalovana tahaka ny endriny rehefa nandray azy sarobidy be ny ananantsika fiangonana ity fahatakarana anankiray ity aloha tena hozaraiko hatramin'ny farany fa tena manitikitika amin'ny foko be le izy zavatra nseho zany eo amin'ny lika toko fasivy koa nahazo fanotsiana koa Eli ina ny fanotsiana ny men'Andriamanitra ny Eli ho jerentsika vetivety zay le proof hoe olona tsy tanteraka no nampiasain'Andriamanitra noho izany matoa nahazo correction Eli tsy hoe rehefa nampiasaina be izy de mety foana zany ho an'ny olona tia manifestation tonga de tia aka ohatra ny Eli zany non tsy mbola mety aloha tsy Eli no natao henona fa Jesosy no natao henoina ao amin'ny Luka toko fasivy andiny fefatra amby dimapolo ka hatramy andiny fa dimy amby dimapolo ary raha hitan'ny Jakoba sy Jaona mpianatra Jesosy de hoy izy tompoko tianao va raha hiteny zay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevona azy ampi hoe toy ny nataony Eli fa hoy Jesosy nitodika de niteny mafy azy ampi hoe ka nanao hoe tsy fantatrareo ny toetry ny fanahy zay ianareo fa ny zanak'olona tsy tonga havery ny ain'ny olona fa tonga hamonjy azy zany hoe kay zany le natonga ny Eli mandatsakafo be mahafinaritra be amarininy io voatery Andriamanitra milefitra miara-miasa amina karakteran'ny olona tsy tanteraka fa rehefa tena jerena kay ny eo am-pon'Andriamanitra rehefa tonga nofo izy atao hoe Jesosy Kristy kay tsy faly izy tamin'le olona maty nalatsakely ireny ny afo andevona azy fotsisy hoe fanahinina ny ao anatinareo nefa fa natao amin'ny Eli fanan'Andriamanitra fa zao netiny Eli le fanan'Andriamanitra ifanaraka amin'ny karakterany ka ny maharatsy an'ity osotrositra ity tsy le pura fanahin' Jesosy ny voarainao avy any amin'le olona andraisanao an'le izy fa ny karaktera ratsiny satria zay le zavatra mitranga io ositra io zany aloha misy tonga de hozaraiko le fambarina ampamoko zao maharatsy be an'le école ny onction lasa hybride le izy lasa fampianarana diabolika no greffena amin'ny bibliquement mba ao amarinina ao anatina fampianarana ny fisian'le fanahy ao anatin'le mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra zay tandido ny testamenta taloha namboamboarina fotsiny mamafa ny tena marina mety andrombinana ny azo fijaliana sy ny famonjeny Jesosy Kristy tsy ho centre eo amin'ny Krista daholy ny fahamarinana zay tendretra zaraina ny problema de zao raha tany amin'ny testamenta taloha le olona anankiroa reo nanana disciple daholy Eli nanana ny Elize ohatra de ny anjarany roa tao amin'ny Elize no azo ny Eli tao amin'ny Eli no azo ny Elize fa rehefa niampitany Jordany izy mbola tsy nomen'Andriamanitra le anjarany roa ary tsy afaka nanolotra kory ary Eli hoe ty ary le zavatra nitadiavinao fosy izy Eli hoe tsy eo amin'ny voako zay fa avy any ambony zay fanomezany zay de rehefa niakatra izy hitany tamin'ny kalesy efa teny ambony vao nalatsaka le kapoty na le lamba teny amin'ny Eli nomenany Elize namaly azy teo Jordana ina ny dikan'le izy double portion azony Elize fa le izy tsy maintsy vertical fa tsy horizontal donc ny fahefana manomena any amin'ny testamenta taloha azy le fanomezana atao hoe onction de tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra dikan'izay ny fatokianao am-ponao tsy hoe voatery ianao mampiasa olon'Andriamanitra fa mihoaja tandrify azy zay mpanompo ampiasain'Andriamanitra fa aza mana tena handray ositra avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany fa ny fahasoavana sy ny fanahy ary ny ositra de avy amin'Andriamanitra irery vertical zay zavatra rehetra omen'Andriamanitra de avy any ambony avy amin'ny ray ny fahazavana tsy misy anenenana ny dikan'izay betsaka ny tehijanonao amin'ny testamenta taloha mihainao ny Elisy Mosesy fa tsy manaiky niditra tanteraka ho fanekena vaovao isitraka amin'ny fahombiazana sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny famondrapony mba hananganany ianao tena mpanompo araka ny sitrapony satria Jesosy rehefa mivavaka aza dio sarona fa niteny izy hoe zaho izy angataka amin'ny ray izy anomenareo ny dikan'izay avy amin'ny Jesosy avy amin'Andriamanitra ray vokatry ny vavaky ny Jesosy nanomentsika ny fanamasina anankiray faharoa tsy nanirak'olon'Andriamanitra amen'ny olona ny fanahy fa avy any ambony no fanomezana avy amin'Andriamanitra tao amin'ny efitra ambony rihana de samy nomeny tsirairay avy fa tsy misy hoe niankina taman'olona ny fanomezana le izy ny anankiray fahatelo Jesosy teny'Andriamanitra teo tendrombohatry ny fiovanentrika hoe izy ny zanako malalako zay sitrako teo Moïse sy Eli izy no henoy ny dikan'izay raha misy ny olona atao hoe akasitran'Andriamanitra anisany angambo zany Moïse zany anisany zany raha olona tsotra zany de anisany koa Eli fa zao raha reo olon'ireo ara nangarian'Andriamanitra fa nampitodika ny olona ho any amin'ny Jesosy satria ny olona rehetra natao hovonjena daholo fa tokana mpamonjy tsisykianina ary nanany fahamarina sady tanteraka tsy misy afa-tsy Jesosy de Jesosy Kristy zany rehefa tonga teto ambony tany de naneho ny fahatsarana sy ny fahafenoa ny fahatanteran'Andriamanitra nafeno ny fepetra mahampamonjy izy noho izany tsisy olona nofo ao mandra natao asolo toerana ny fisiny
ka ilaza ndray hoe za ndray mimpanelanelana ny olona anankiray an' jesosy satria raha nydinganiny Elisy Moïse ianao koa zany dinganiny satria ny ao anatinao tsisy olona anankiray nahazo faveur manokana tamin'Andriamanitra mivantana ohatran'ny Elisy Moïse fa tsy fantany rehefa tonga Jesosy satria Jesosy nafeno fepetra ny tadiavin'Andriamanitra de izy Andriamanitra hoe ato ny famonjena ao am' Jesosy satria tonga le tanteraka de tsy nisy sombotsombony tsony tsy sombotsombony tsony za zany raha ohatra ka milaza fa manana nositra de mbola tia-merina ny olona any misombotsombony fa takona le tanteraka atao hoe Jesosy Jesosy ny lalana izy ny fahamarinana izy ny fiainana Jesosy Kristy ny fahafenon'ny fanan'Andriamanitra izy le natsangana manana fipetram-pahamasinana feno sy natao ho tanteraka tsy mila ositra avy amin'ny olona tsony sika fa feno zay voaraitsika avy aminy zany mahatonga atsika tsiraray avy nomena fanahy izay fanahy anankiray izay nandrain'i Jesosy satria Andriamanitra tsy tia lala olona hafa akoatran'i Jesosy raha tsy manana an' Jesosy zany zao sarona de tsy manana ny fanahy an' Jesosy de tsy fantatra fanahy masina ao anatin'ny sarona de tsy fantatra Andriamanitra fa zay manana an' Jesosy Kristy no manana ny fanahy masin'Andriamanitra ary ny fanahy ao anatin'ny sarona tsy hoe fanahy Eli fa fanahy masin'Andriamanitra amin'ny fahafenoana satria feno fepetra amin'ny fahamasinana na fanana masina ny sarona tamin'ny alana fandraisan'ny sarona an' Jesosy mba hatonga ny sarona koa iaina amin'ny fiainam-pahamasinana zay mihitsy le tanjon'Andriamanitra ao anatin'le izy ary Jesosy Kristy reny no autorisé andraisana fanahy masina satria ao amin'ny Jona 1:24 ny fanahy ray ozy izy ny fanahy masin'Andriamanitra ozy izy zay irahan'ny ray fanahy fahamarinana zay irahan'ny ray amin'ny anarako zany hoe ordonen'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy dikan'izay le fanahy masina siosotra ao anatinao de tsisy corrompu avy any amin'ny olona fa pur avy amin'i Jesosy de eo amin'izay tsika no resaka de amaranako tiany atahorako amin'ny fiangonan'ny andro farany sarona ary tsy maintsy avokako eto ty fahamarinany ty satria efa kaiky ny fiverenan'i Jesosy sanatria tsy hanozongozona fampianarana fa tena hitsotra hiteny fahamarinana Matthieu 5:20 vetivety Matthieu 5:20 de amarana de iroso amin'ny fanontaniana manaraka tsika amarana ny fotoana satria mety efa lavalava ihany zay Matthieu 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 17 ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra de ho tahaka ny virjina folo zay mitondra ny fanalany na ny fanilony ka mivoaka hitsena ny mpapakatra ny virjina io koa raha dika de tandidy ny fiangonana ary ny dimy tamindreo de adala fa ny dimy kosa endry virjiny maha virjiny anao zany tsy midika akory ny fadiovana tsy midika akory zany hoe endry anao satria virjiny madio zay ny dikany fa ny adala nandray ny fanalany koa ny adala ny fanilony nefa tsy nitondra solika fitaiza tsy nitondra solika fitaiza le sorsan'le solika tonga de avy any amin'le mpanome de andao am'izay ary ny endry kosa nitondra solika tao anaty fitondrany sy ny fanalany ary naharitra ela mipapakatra satria ohatra ny andro otrao de samy rendrena avy izy rehetra ka de natory ary no mamantonalina de nisy antsona no endro mpapakatra mivoamba hitsena azy de nitsangany reo virjiny reo ka samy namboatra ny fanalany message manaitra anao anaty fifoazana tsy misy akoatrany fanairana fa iverina mpapakatra de hoy ny adala tamin'ny endry mba omeo kely amin'ny solika reo zahay fa efa ho faty ny fanalanay fa ny endry namalina anao hoe sao tsy ampo anay sy ho anareo tsy nanome solika izy tsy nizara ositra izy fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo efa hitan'ny tompo zany fa izy mpivarotra le ositra io le solika tsinona de ny andiny fafolo fa raha mbola lasa ny vidy izy be deabe am'izao ny fiangonana vanina mividy ositra fotsiny gauche à droite de tonga ny mpapakatra tonga am'izay Jesosy ary zay efa niomana de niara-niditra tamin'ny tao fampakaram-bady ary de narindrina ny varavarana zay olona mahatahiry ny fanomezana avy any amin'i Jesosy le solika pura ihany no hiditra ao anatin'ny fantatry ny mpapakatra sy hiditra ao amin'ny fanasana fa zay mividy rehetra tavela teny ivelany fa izy namalina zao lazaiko aminareo malina tokoa tsy fantatra ianareo ko am'izany niambeninareo fa tsy fantatra anao na ny andro na ny ora inona ny tiany tompo tenenina ampony fanomezana avy any amin'i Jesosy tsy nampina tsy analana ohatra ny efa SOS ny zavatra mitranga ao amin'ny fiangonan'ny andro farany zay reo ny zavatra misy fa am'izao efa mipetraka le dimy adala sy dimy endry dimy endry fantoka tsara tamin'izay zavatra nampanaovin'Andriamanitra azy mampiomana ny sakaizany sy ny rahalahiny hifantoka tsara ny fiverena mpapakatra ary ny tahiry ny solika fitaizany zay voaraina avy amin'Andriamanitra fa tsy nandeha nitady ositra de eo le mampatahotra ana am'ty le hoe tapetape ty le tapetape ny evidiny am'izao nefa misy mivarotra mosoary misy mivarotra menaka onction de ao anatin'le izy mividy ianao zany na tiana tsy tiana aza modina fanina hoe fanajana ny ihany aza resaka mamoana vola egal mividy de rehefa vidina le izy de tsisy ohatra momban'le fividianana nefa fa tsy io ihany nitako de le virjiny fiangonana de ahoana zany raha tonga mipapakatra tandre misaota raiky ho dimy adala
tsy fatany sanatria miovavo fa mbola fotoana zao iorenantsika tsara zay nahazo mamaim-poana mizara may po mena tena voavalin'ny dada moa zany ny fanontaniana manaraka asika ho anontaniako fa ao anatin'ny papa miresaka eo dia misy ataontsika hoe fanontaniana vaovao indray tonga manidikitika ny saiko ohatran'ny dada mantsy zao sûrement mety hoe tena sarotra be ny miova sy mandiso ny zavatra efa nitoriana hatramin'izay dia tamin'ny kany dada manokana zao ahoana inona ny fahendrena nomen'Andriamanitra ny dada ahafahany dada manambara le fiovana fampianarana satria mety maro be mantsy zao ny rahalahy namana mpanompon'Andriamanitra mety hoe efa te hiala amin'le resaka ositra izy fa satria efa tafaraikitra be tao anatin'le fampianarana dia lasa tazomy teny ny vena hoe ohatran'izany dia inona no mety hoe fahendrena nitondran'Andriamanitra amin'ny papa zay nafahany dada tonga dia niova ongla tanteraka avy ato amin'ny ositra tonga dia nakany amin'ilay filazantsara nasain'Andriamanitra nitoriana rehefa ndroboka tao anatin'ny teny pahamarinana dia nivain'Andriamanitra tena hitako fa namivavako Paoly aza Sharon dia maniry mba hananan'ny olona Saint-Esprit en plénitude afa tsy double portion dia tsika ny Efesiana toko fahatelo vetivety Efesiana toko fahatelo Paoly koa ny mba nijereko ihany fa hitako ny zavatra tena tao am-pony Paoly mindimy fefatra ambin'ny folo amin'ny Efesiana toko fahatelo ary noho izany no andolehako amin'ray vavaka izay azahoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy aty tany anarana mba homeny anareo araky ny hareny voninahiny sy mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo azonareo mba hitoeran'ny Kristy amponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orona tsara amin'ny fitiavana ianareo mba izanareo mba ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny ary ahalala ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ao amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra mitanjo ny filazantsara mitanjo ny fanompona teny atonga antsika nana fahatsapana ny fahafenon'Andriamanitra ao anatsika rehefa miaina mivokatry ny fanahytsika atao hoe fitiavana io fitiavana io zany no antony Andriamanitra zany amin'izao manifestationy amina resaka onction dia fampianarana sy famindalana ny olona hifantoka amin'ny tanan'Andriamanitra fa tsy hifantoka amin'Andriamanitra sy ny fahafenony rehefa feno Andriamanitra ny olona anankiray tsy mila toriana ny ositra tsy mila tambazana amin'ny fanomezana ny olona fa mifantoka fotsiny eo amin'ny fahafenony ianao dia mitroka ny fahatsarana ao aminy satria izy ny mpanome ary izy ny maneho ny asany no fiainan'ny olona zay mangetaheta azy any le fipetraka le izy ny anankiray faharoa zany hitantsika tsara raha io teny io fa Paoly koa dia mivavaka mba tsy hatonga ny olona hifantoka fotsiny amin'ny testamenta taloha hoe double portion tao amin'ny Elina eo amin'ny Élisée double portion tsy le double portion ntsony zao fa Saint-Esprit en plénitude fanamasina amin'ny fahafenona reformule kely angamba le question le fanontaniana ohatrany hoe anisan'ny tena mety hanidikitika ny maro ihany koa ao anatin'le fiovana azon-dada ve satria izay teny ny-dady zay zao le fahamarinana tokony hijoroana fa ny mety intéressant be sy mety ho sarotra amin'ny maro ny tonga dia hiova directa be azon-dada ve ohatrany n-dada tsinona zao tena tonga dia za tadidiko tsara mihitsy sika papa efa misy mpanovon'Andriamanitra tonga dia iny efa tsy mianatra mihitsy tamin'ireny tadidiny dada tena tonga dia hoe mijanona tsy mianatra mihitsy fa lasa aloha mitapeny fahasoavana any amin'ilay mpanompon'Andriamanitra zany hoe tsika tena atao anatin'io tontolo io mihitsy fa nefany rehefa tonga le nampahafantaran'i Jesosy an-dada amin'izay io fahamarinana io dia tonga dia changement 180 tsy ataoko hoe 360 fa 180 360 mantsy ohatrany hoe mihodina zao dia verina ihany fa 180 zany hoe tena tonga dia tia ny lalana teo aloha dia nihodina nakany amin'ny lalana hafa mihitsiny fa ny tena mahalinana sy mety hanampy ny hafa ihany koa hoe ahoana inona le fahendrena na ny atrehany dada an'le tena fiovana azon-dada ve satria wazavaiko le izy zao le izy rehefa fantatro fa tsy alalan'i Jesosy anazy zavatra tsy nampanoviny dia manomana ny foko eo na mipampakatra satria fantatro fa tsy manandraraha eto an-tany mihoatra ny 70 taona 80 taona 100 taona
farafabetsany noho zany fantatro fahorin'izao fiainan'izao de eo ana mipapakatra na mbola tsy tonga izy de tsy maintsy ho any aminy na efa miverina izy de tsy maintsy efankahita aminy noho zany a ny zavatra tretra eto ambonin'ny tany a zay mety hoe mifanohatra amin'ny sitrapony sy ny programmany de fantatro fa lalana anankiray misokatra ataon'ny fahavalo isarahako aminy mba tsy efankahitako aminy voalohany indrindra zany a nivesatry ny fiainana mandrakizay zay napetraka Andriamanitra tato am-poko satria fantatro koa fa nisy fotoana nampahitan'Andriamanitra ny mandrakizay de ny fahalalako ny lanjany fisin'le fiainana anakoatra mbola mihoatra lavitra no dita maso tia no nijoroko tanteraka satria azadino ane saronny mahafinaritra ny sosoten'ny olona mahafinaritra koa ny hoe skortenao rehefa mandeha satria sarobidy amin'ny olona fa tranompahasoavana mandehandeha mahafinaritra ihany koa zany hoe mandray vola isaky ny mihetsika am'izay tape fahasoavana sosotra ny olona fa apetrako tsara fotsiny ny hoe ny sarobidy amiko de tsy ny fahafahako misitraka ny tsara eto an-tany hoe iainako hita maso fotsiny a fa indrindraindrindra mametraka ny fiainana mandrakizay amin'ny sehatra avolenta zay mamesatra ny atao anatin'ny foko a hibanjina an' Jesosy sy araka am' Jesosy ary ho ao am' Jesosy rehefa miala alleluia zany zany no anisany anankiray namesatra tato anatiko fa io fiangonana akariny io a de tiako ho fantatsika tsara hoe tsy maintsy fiangonana feno azy somatahiry zay fanomezana avy aminy tena aloha pura avy any am' Jesosy ny fanomezana rehetra fa aloha tsisy misy hoe olona anankiray anelanelana anao mpanome akoatra an' Jesosy fandrimbona ny azy fijaliana satria na tianao na tsy tianao tsy tahiry ny fiainam-pananao sy ny finoanao izy raha tsy ohatsony le olona zay treretina hoe iankinana amin'ny fahafenoan'ny finoany satria izy ianao zany a lasa voatery tsy maintsy ankina amin'ny fona religion anie zany tonga am'le fombafomba mpivavahana ihany fa aloha hivelatra ohatrany tamin'ny église primitive velarina de samy manana fanan'Andriamanitra daholo ndretra de samy mahatahiry ny fanolorantena kelyny daholo afaka miditra ao amin'ny baiboly tsara daholo de mivondrona ny assemblée de mifampahery de mifampizara tsy misy anankiray hoe miavaka noho ny rehetra tena manao ahoana fa samy mpanompon'i Jesosy mifankaty tsara fotsiny mifanaja tsara fotsiny mandearaka zay tokony atao tsara fotsiny a voninahitran'Andriamanitra samy tsisy voafatotry ny tany a miaina-pitiavana mifampizarany zavatra rehetra mandearaka ny sitrapon'Andriamanitra tena zany izy loranga raisiko mihitsy ny tanà merci tena mahafinaritra tena tadidiko mihitsy mantsy tamin'ireny a fa alerisaka ny mandeha ataontsika hoe mandeha toerana anankiray na itao tanà ohatrany de tena faly mihitsy mandeha de iny fa escorten'ny olona ianao iny fa ohatrany de za koa amin'io le manaraka moramora ve ty arina fa nefany a tena tonga de fiovana 180 degré zany hoe tena avy eo amin'le zatra tena hoe nandrainy exactement de mintsy matoky a hoe ho an'ny tsirairay avy a tena ho anahy ho an'ny ireo zay nanana zay fanontaniana zay ihany koa hoe mintsy matoky hoe tena varavarana misokatry ny valim-panontaniany papiny a ahafahany tsirairay avy manitsy ny lalana tokony alehany ndry ao anatin'izany a mbola misy fanontaniana ihany nefa manitikitika anary papa inona zany a no ohatrany hoe ahoana re zany ny formuleko an'le fanontaniany no ifandraisan'ny olona mpanompon'Andriamanitra ohatra zany na fandraisana mpanompo oui satria taloha zao tsika rehefa ohatrany hoe misy mpanompon'Andriamanitra de tadidiko tsara mihitsy dada tamin'ireny tena tonga de manao sacrifice zay amin'ireny tena quelques jours tsy izy gotena lahelo mihitsy tena nalahelo mihitsy tamin'ireny fa noho ny ataontsika hoe ao anatin'le fiovan'le fampianarana de inona zany ny tokony ataontsika rehefa misy mpanompon'Andriamanitra ndray inona ny attitude zay angambana inona ny attitude tokony ananana Jesosy ny teny an'izao teny zao eo indrindritsika zao a Matthieu 7:50 ka hatramin'ny 1:50 zay mandray anareo izy de mandray ahy ary zay mandray aho izy de mandray zay naniraka zay mandray mpaminany satria mpaminany izy de andray valim-pitia ny mpaminany ary zay mandray olona marina satria olo marina izy de andray ny valim-pitia ny olo marina eo a ina dikan'io teny io afaka ianao a manaja mpanompon'Andriamanitra mampanompon'Andriamanitra azy ny considération mampanompon'Andriamanitra azy ane tsy esorinao fa rehefa hoe mpanompon'Andriamanitra izy tena hitanao hoe mpanompon'Andriamanitra mazaka le aja
tsy fanomezam-boninahitran'andriamanitra amin'ny alalany toerana zay nanendren'andriamanitra mampanopon'andriamanitra azy ny olona dia azonao atao tsara no mandray azy satria zay mandray azy dia mandray an' Jesosy ary zay mandray an' Jesosy dia mandray indray Jesosy no miteny an'izany zany hoe rehefa mijery mpanompon'andriamanitra anankiray zany dia tokony mijery Jesosy ao anatin'le olona tokony mijery an'izay naniraka azy satria eto Jesosy mba hatsara an'le fandraisana anao satria mba hiraka ny anao Jesosy anie tena tia ny olona dia raha vohatra ianao zany ohatra ny hoe za zao milaza fa tian'i Jesosy nefa za nilika ny Sharon nefa Sharon hiraka Jesosy any amina toerana anankiray dia iny mihitsy zany le imasoko ny amin'ny fifandraisako amin'i Jesosy raha io teny io dia le izy tsy any amin'le hoe sosotena be le mpanompoandriamanitra atao Jesosy kely tsy zay le izy fa afaka ianao maneho fitiavana n'le mpanompon'andriamanitra hoe bienvenue izy mizara ny soa amin'ny fandraisana azy no ny amin'ny Jesosy Kristy fa tsy no ny aminy valim-piti lehibe no tenen'andriamanitra hoe omeny rehefa tanterahanao zany satria amin'izay toeram-panendren'andriamanitra azy no amaliny anao andray valim-piti amin'ny mpaminany andray valim-piti an'le mpanompo le valim-piti tsy voatery ositra zay le problème netretin'ny olona zany hoe ositra dia eo miditra amin'izay le tapetape non ianao raha manome ho an'le mpanompon'andriamanitra tsy ositra le izy fandraisanao valim-piti amin'andriamanitra le izy ary le valim-piti amin'andriamanitra izy no mahafantatra zay tokony hamalinanao fa azy ianao no misaina indray zavatra avy any amin'le mpanompon'andriamanitra aza mandray et surtout zava-panahy le izy zava-panahy mahasarotiny an'andriamanitra ianao tsy mahafantatra ny olona io hoe olona viaiza inona ny tena fifandraisana amin'andriamanitra sao dia ravinaviavy midoroboka be tsy tambolony satria rehefa jerena le azy ohatry ny amin'ny vonony zany nefa rehefa tonga teo Jesosy tsy nahita nin'inona dia lasa nozony le aviavy ianao zany tsy mahafantatra an'izay aza voafitaky ny zavatra ivelany fa be dia be amin'ny olona any mety tsara fijery ety ivelany milaza ny tena no mpanompo fa tsy avy amin'andriamanitra koa fataro ny zavatra rehetra fa attention kosa raha tena mpanompon'andriamanitra izy ary hitan'andriamanitra ny eo am-pony dia zay ny mahasaro-piaro an'andriamanitra fa Andriamanitra tena tia ny mpanompony ary Andriamanitra tena manome voninahitra zay manome voninahitra azy na dia amin'ny alalan'ireny madinika kely ireny azy zany ny zavatra sarobidy ao anatin'le izy fa tsy hoe akory sanatria hoe tonga dia rehefa tonga eny an-tany izy akoa iny tena tsy avelan'Andriamanitra anao an'izany tsika fa manahintsika ny mpanompon'Andriamanitra ary noho ny amin'i Jesosy Kristy zay toerany sy ny fatrany fahatakarany anazy iny fa ny ao anatin'ny fotsika fandray amin'ny rehetritsika indrindra ao anatin'le fiombonana mba hafany rehetra misitraka ao anaty fananganam-panahy tsy ho drivotry ny tena fifohazam-panahy marina ao anatin'ny filazon-tsara marina miaraka amin'i Jesosy mazava ho azy ho an'i Jesosy sy ho voninahitra Jesosy rehetra amen tena mazava be zay valim-panontaniana zay ry papa me mandrosy any moa tia ny fotoana resakitsika sy anao ohatr' izao foana fa tsika sy anao mety hoe afaka miresaka mandra-parivo ny andro fa ny ataontsika hoe ny direct mety ho lava raha itoy lava reny eto dia ametraka fanontaniana anankiray farany ary fanontaniana anankiray farany zay ataoko hoe suite angambany satria tsika indresaka momba ny Jobas Jeremia teo aloha teo dia ataontsika hoe manana rahalahy anankiray Jobas Jeremia manana rahalahy anankiray Jobas Jeremia ataontsika hoe faralahin zareo zany fa io rahalahy farany io zay ataoko hoe iza re zany nataontsika anarany Iva ataontsika hoe Iva ny anaran'le farany sa iza ny mety ry papa ataontsika hoe Sety ataontsika hoe Sety akiare i Sety indray izy mianakavy moa zany mbola tsy nafantatra an' Jesosy taloha dia nampalahelo dia zao i Sety maty tao anatin'le atsotsika hoe fahalalan zareo an'Andriamanitra dia ahoana dada no mety hoe ny hafarany Seta zany amin'ny fitsaran'Andriamanitra sy aiko eny tsika aloha tsy afaka hoe definira ny fomba fitsaran'Andriamanitra satria Andriamanitra rehetra ny afantatra an'izany fa mety hoe misy indice hoe napetrak'Andriamanitra atao anaty baiboly mety hoe ahafantarana hoe inona ny mety hoe zavatra miandry any ireny karazan'olona tsy nafantatra nefa ndaosin'ny fahafatesany ireny
Zavatra anakoroa no azoko zaraina ao anatin'le isy fa io moa zany tena question mahakasika ny souverainité tenin'Andriamanitra satria zay décision zay n'Andriamanitra rena miteny Sharon atao fa atao amin'ny asan'ny apôstôly 17:30 ny baiboly dia miteny hoe ary Andriamanitra minitsy nijery ny andron'ny fahalalana fa mankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo zao ibebaka zany hoe rehefa tsy fantatrao izy dia tsy tsarany ianao Andriamanitra zany dia Andriamanitra fitiavana izy marina mahitso mpamindra fo izy be fiantra izy sitrany haverezany ratsy fanahy fa mba hiverenany reny aminy mba hibebaka reny dia ho avotany Matthieu 24:14 aza moa baiboly miteny Matthieu 24:14 zao nolazainy tenin'Andriamanitra rotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara mifanjakany ty ovavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany zany hoe tsy maintsy misirika foana lalànao marina zany vao tonga ny farany zany hoe tena hatramin'ny farany zany Andriamanitra tena manao zay fomba rehetra halalanao marina aloha vao miverina izy mampakatra anao tsy maintsy ho tonga eo amin'izay fahalalana zay ny olombelona rehetra ary zay niraritsika mba tsisy hoverina ray azy ny olombelona rehetra eto ambony tany zany ny filazantsara ndre makasitraka ny amin'ny valim-panontaniana ry papa ataoko angambany hoe ampy tsara zay fanontaniana zay dia toizantsika amin'ny manaraka angamba ny resadresaka ry papa aloha toizantsika zao concept mahafinaritra zao hoe sao no reseretiny dada metika mahafinaritra be le en fait sarobidy be za aloha tena nahita rehefa le ariva avy mianatra iny ka misy fanontaniana ao an-tsaina tonga dia manatona ny dada nefa mety tsy voatery hoe ny olon-drehetra ny afaka ny ho présent anatin'iny fotoana iny dia faly hoe misy fitaovana tahaka an'izao afaka ny izaran'ny resadresakitsika sy papa afaka ny ataontsika hoe amalo ny fanontaniany hafa koa ao anatin'izay mety hoe curiosité ny tsirairay avy dia misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'izao fotoana izao dia papa mety afaka mivavaka ve dada ho an'ny famaranana ny fotoana dahoary tsy maninona tsy maninona dahoarytsika hivavaka ray maso misaotra anao zay tamin'izay zavatra rehetra voazara teto androany tao anatin'ny dinika sy podcast fanontaniana sy valiny zay fanomboana androany raha misy teny mihoatra dia mamondrafo aminay raha misy teny latsaka dia nao ny meno banga fa za mino Andriamanitra fa reny tsirairay avy any tokantrano any ny vesatra atao anatin'ny fonay ampafantatra ny fahamarinana ihany koa mba hijoroana satria manana tanjona anankiray zay ary zay ny tsy maintsy ho tanteraka ny andrandranay ny fotoam-pampakarana fotoana iverenanao mba ho isan'izay olona fantatrao tsirairay avy zay mandreny zao fampianaran'izao ka hiveriny eo atongotrao ny voninahitra anao tena ankasitranao indrindra dia ny olona tena mametraka an'izany atao hoe lanjany fisinao sy ny fiverenanao zany ho ambony sy mihoatra lavitra no ny etaeta hafa rehetra dia androany Jesosy aoka ho zany ny toe-ponay aoka ho izany ny ao anatinay vavaka ho any tsirairay avy isy tokantrano mba isy fiadanana fitsaharana fahasoavana isy fifaliana isy eo reo vokatry ny fanary irehitra ny afo ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ny fahasarom-piaro anangana sy ampandresiny sy atokantrano amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka raiso ny voninahitra Jesosy raiso ny haja tamin'ny fotoana teto androany raiso ny fankasitrahana fa mendrika ho anao reny mandrakizay misaotra ihany koa ny amin'ny fanontaniana zay napetraka ao teo ambava amin'ny mpanomponao sy ny valiny zay napetraka ao teo ambava amin'ny mpanomponao isaorana ihany koa ny amin'ny mpanomponao sy ny mpandray anjara rehetra ny sahirana nampiasa ny fitaovana tonton Fortunas ny ekipa rehetra amin'ny teknika dia isaorana anao ihany koa ny amin'ny tsiray avy isatokantrano zay naharitra hatramin'ny farany nanaraka an'izao podcast somary lavalava zao ihany na ny amin'ny YouTube ihany koa isaorana anao ihany koa mikasika sy ny fahasoavana ary ny fahatsarana ho an'isa tokantrano zay mandray an'izao afatra zao voninahitra ao rehetra raisy Jesosy fa mendrika anao zany mandrakizay dia raina mandrakizay tompony anaranao mba ho aina ho an'izay mahazo azy an'izany teny zany Jesosy malala ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen hitanareo ny Jehovah ka iaronareo amen ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo amen ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen dia zay ihany koa no ametranay ny velo mafinaritra tao anatin'ity podcast ity ny tompony hitany tsiray avy isatokantrano anatin'izany fampianarana zany sy zany dinika zany ho voninahitra Andriamanitra misaotra ny Sharon koa ndre ny amarana koa azy angamba ny papa dia ny hoe raha sendra misy fanontaniana manitikitika anao dia aza misalasala manoratra anazy eo amin'ny commentaire afahantsika mamaly an'izany ao anatina podcast anankiray manaraka indray zay mahakasika ny fiainana andavanandro mihitsy ihany koa tsy maninona tena hoe ny mahafinaritra ana amin'ity concept ity ny fanontaniana na mety hoe heverintsika hoe tsotra
na mety zay manitikitika ny saina mihitsiny de ho valian'ny papa de raha mahafaly anao ny concept de zarazara ao amin'ny namana de identifier ao amin'ny commentaire ao zay olona mety hoe nanana fanontaniana nitovy tamin'izay fanontaniana napetraka teto ahafahan'izy ireo mandray ny teny fahamarinana. Fiadanan'i Jesosy eo amin'ny tsirairay avy eo. Atsika zada anao kokoa kely an'ilay caméra izy moa zany ny caméra zao. Tahiny Jesosy eo. Hello mo. Ndry, merci papa. Merci Sarah. Oups. Oui Sarah. Tena tsara be.